Voalohany miarahaba antsika rehetrarehetra zay hanaraka ny live zay ataontsika eto androany ary natao manokana ity fifampiresahana androany ity mba tsy ho tompotrano mihono ny vahoaka malagasy indrindrandrindra koa tsika tia amin'ny faritany Mahajanga aty ny resaka satria raha misy ny ampamoaka zay ataoko eto androany dia asomeko zato isan-jato ary mahavoakasika atsika zanaka amin'ny Mahajanga rehetrarehetra sanatrian'ny vava tsy hoe fanenjehana be fahatany na koa fanasoketana na fankahalana anaovana an'izao live izao fa mba hafantarantsika ny zavatra misy sy ny antsipiriany mahakasika ny fanenjehana misy ataon'ireo mpanao politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ho an'ireo ministra roa ireo zay mbola tsy nandraisako fanapahan-kevitra fa androany aho iresaka an'izay ary ampahafantarana le izy tokony hiala ao an-tsaintsika ny resaka antrano antrano amin'ity resaka zay ataoko ity mba tsy hisy indray ny ilaza eto hoe tsika samy tanindrana io samy côtier io tsika samy zanaka Mahajanga io tsika samy sakalava io tsika samy musulman io mba tsy hisy teny an'izay fa aoka hapetraka amin'ny maha raharahampirenena azy ny resaka zay ataoko androany zay ataoko mahakasika an'ireo olona ireo zay atarafana ny abus de pouvoir sy ny corruption avolenta zay ataon'izy ireo zay tsy ankijanona hatramin'izao izay mampitaraina olona maro ary maha victime olona be dia be ihany koa sarotra amiko amin'ny maha solombavam-bahoaka Madagasikara no hangina manoloana an'ireo sy rariny zay ampiarina ampiray tanindrazana amintsika indrindrandrindra ny fandikan-dalàna zay miverimberina ataon'olona ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana amafisiko eto fa tsy miteny tsy manana pirofo ny solombavam-bahoaka zay miresaka aminareo manana pirofo tsika na amin'ny vidéo manana pirofo ihany koa na antotantaratasy officiel mahakasika ny zavatra zay olazaiko eto ministra roa no voateny eto izay nisy nanao pétition mahakasika ny fanesorana azy ireo no resahintsika androany ny raha matahora ataon'ireo ny fandikan-dalàna zay inina atao sy ny fanaovana tsinotsinona ny mpiasam-panjakana horaisitsika voalohany amin'izy ity alohan'izay nefa tiako hafantatra mety dia ampahafantarana anareo mety misy any ny meritreritra hoe tsy vitan'ny fifampiresahana ve ty zavatra ity efa nisy ny fifampiresahana natao nisy ny fifanantonana natao amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy nisy ny fanantonana an'ireo olobe eto an-tanàna mahakasika an'ity zavatra zay ataoko ity fa tsy nahitam-bokany ny anatra sy ny fanitsiana zay natao azy ireo na mivantana izany na ankolaka so dia misy milaza hoe tsy vitan'ny fifampiresahana efa nanao an'izany satria ny solombavam-bahoaka anareo dia solombavam-bahoaka mandala ny fihavanana ary manaja an'izany soatoavina malagasy izany tsy manaonao foana aho ary rehefa manao zavatra zany dia efa navadibadika impiry maro zay vao tonga amin'izao ampamoaka izao satria ny olona anankiray rehefa tsy mety anarina dia tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay betsaka ireo zavatra nandalo teto amin'ny tanànatsika fanangina izahay noho ny fihavanana ary nitondra fananarana ihany koa nitondra fanitsihana ihany koa mba tsy ampiverimberina an'izay fadisoana zay inina na ankolaka atao izay ka eto aho zany andray an'izay teny zay mivantana eto mahakasika ny ministra ny fampianarana ambony fankafantatra tsika mpianaday fankalala ihany koa ary tsisy fankahalana izy tia fa io andraikitra rehefa tsy voafehy dia manahirana satria ny olona anankiray na kely taona izy na mety mitovy taona aminao fa rehefa mitazona toerana ambony dia ray aman-dreny ianao izay
dia ajain'ny fiarahamonina, tsy ny filoham-pirenena sy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ihany no matoky anao fa ny vahoaka malagasy mihitsy. Ka noho izany tokony mipetraka amin'ny maharay aman-dreny izay manao asa zay takiany fanjakana aminao. Ka ny nanendrenanareo iny dia zavatra nahagaga satria ny olona anankiray zany rehefa raisina ho mpiasa mpanjakana ambony eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy maintsy mandalo enquête de moralité. Zay ny fanjakana manao an'izay, ny sampana manokana manao an'izay zavatra izay. Tsy fantako na tsy voaja zay zavatra izay fa dia gaga zahay nefa voatendry any ianareo. Tsy olana zay satria ny tena koa no anisan'ny nangataka isian'ny ministra ato amin'ny faritany Mahajanga izay adino tanteraka ary izy io nisy io nefa be dia be mitaraina, be dia be ihany koa tsy afa-po amin'ny fomba fiasanareo satria tsy vitanareo izany adidy sandraikitra zay sahaninareo zay. Raha tany amin'ny taona volana Août 2022 dia efa nisy fampanantsona zay nataon'ny Bianco anio Ramatoa ministra ny fitsarana ambony io. Tsy nahalala an'izany ny rehetrarehetra fa dia nanaovana tambabe moa zany araky ny mahazatra dia ny takotakomana tao dia zao amin'ny fotoana zay fampiresantsika tao amin'izao dia izy hitantsika eo ministra ary mbola manohy an'izay fomba ratsy zay fanazatra talohany na ministra zay. Inona moa io zavatra zay nataony io? Tsara no afantarantsika an'izay. Resaka abus de fonction na fanararotana amin'ny andraikitra zay sahanina. Wazavaitsika inona daholo ireo abus zay nataon'ireo mba ho lalantsika. Eo koa ny resaka favoritisme na kiantrano antrano amin'ny fomba fanaovana recrutement amin'ny asa zay sahaninao satria rehefa tompon'andraikitra anao zany betsaka ny andraikitra sahaninao ary afaka mitsabaka amin'ny andraikitra ny hafa koa anao tompo-pahefana feno amin'izay andraikitra zay sahaninao. Raha ny resaka abus de fonction tsika zany afaka manao fanadidina na tamin'izany na amin'izao ny fanjakana na ny sampana voakasika an'izany fa mora hita mitady an'izany. Nahitana an'izany fanesorana olona amin'ny andraikitra zay misy azy. Misy mpampianatra victime amin'izany na ataka. Indrindra moa rehefa nahazo antoerana maministra azy izy dia nisy ireo règlement de compte natao amin'ireo mpampianatra zay na mpifanolana ananany ingahy ben'ny tanàna mialatsiny manona anarany eto mivantana io olona io na manana kankay amin'ilay ministra voakasika an'izay. Misy mpampianatra zany nesorona amin'ny asany tsy ho mpampianatra ao amin'ny filière de droit. Tsara no afantarantsika any koa talohan'ny ministra azy ity Ramatoa ministra ity dia tale tao amin'ny EDSP sampana droit zany ao amin'ny université Ambondrona eto tapon-tanànan'ny Mahajanga. Resaka abus moa tsika dia azavaina nisy an'izany tranga zany atao satria ny ben'ny tanàna moa amin'izao tsy zoviana akaiky ary miara-miasa akaiky amin'ny Ramatoa ministra zay hitantsika angambany ny andraikitra zay sahaniny fa talohany na ben'ny tanàna azy dia nanana raharahara-pitsarana izy ka izany mpampianatra izany dia isan'ny tsara azy tamin'izany fotoana izany na tonga andreny fahatoranana gety tao amin'ny fitsarana tamin'izany fotoana izany zay rehefa niatrika fitsarana ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao dia rehefa nahazo mandat de dépôt dia nanao saritorana tao amin'ny tribunaly dia rehefa aveo nampidirina any amin'ny hôpitaly dia tsy nahiditra amponja rehefa aveo. Ka io mpampianatra io zany nampianatra tao amin'ny filière de droit tao amin'ny université ny Mahajanga. Amin'izao fotoana izao tsy mampianatra ao io mpampianatra io rehefa ministra ny Ramatoa ministra amin'izao fotoana izao. Noho izay disadisa izay. Za zany tsy miditra amin'ny resaka vie privée eto fa fiainam-pirenena no resahantsika. Zay zany dia efa abus lehibe anankiray zay tsy tokony hisy ao anatin'ny sampandraharam-panjakana amin'ny fitantanana fanjakana. Rehefa ministra anao ny olona tokony qualifié zany amin'ny asa zay sahaniny. Zay zany hitantsika misy an'izay resaka abus zay. Be dia be ny olona koa moa zany manoana an'ity fitondrana ty ihany
zahay niara-dia ministra teo aloha za moa miala tsiny manonona anarana teto mo tanan-kavana ny ministra Beatrice Assomakota aloha moa zany ireo olona zay niara-dia amindreo zany amin'izao fotoana izao mpiasa-panjakana ary tratra ny antsonjay affectation manaraka na nisy fahadisoana anao na tsy nisy fahadisoana afaka anaovana fanadidina zany dia jerena hoe misy sa tsy misy izany tranga izany tsy vitany ao amin'ny départementa ihany misy azy ireo fa na amin'ny sehatra hafa ho an'olona zay tsy mitovy friana amindreo aloha ny dirako amin'izay zany tiako ny mampafantatra amintsika fa ny ministra zany dia manatanteraka ny baiko apetraky ny filoham-pirenena zany hoe ny politika mpanjakana zany no ataonao fa tsy règlement des comptes na mitsipaka ny baiko ny filoham-pirenena na ny politika ny filoham-pirenena fantatsika tsara ny problème zay mandalo amin'ny firenena affaire nationale amin'izao ny affaire ny colonel Patrick Nandriamamonjy Patrick Nandriamamonjy no enjehina nisy nitory izy no nenjehina nefa rehefa tsy hita izy tsy tratra vadiny ny fianakaviam-badiny no nampidirina amponja ny filoham-pirenena tsika zany nanao intervention mivantana na dia tsara dalàna aza no ny atezerana dia tena nilaza izy za tsy manaiky raha ohatra ka ny olona zay tsy voakasiky ny raharaha mpanenjehana eo amin'ny fitsarana na amin'ny fanjakana no ampiarana sazy zany hoe raha ny colonel zany no nanao an'izay fahadisoana zay raha hoe aho dia tokony izy no enjehina no hiarany lalàna fa tsy olona tsy ao anatin'izay misy an'izany tranga zany maro eto mahajanga ary zay moa zany zavatra tena tsy ekeko amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka zany hoe mahita ny pretendrazana mahita ny malagasy anaovana antsonjay eo ny fahantrana eo ny fasairanana amin'izao fotoana izao eo koa amin'ny mahareny mpianakaviana surtout rehefa vehivavy dia sarotra amiko no angina hitaza-potsiny fa mitondra vahaola anao nitondra fanantona anao nitondra fanelanelana anao mba tsy isiany hoe tsisy ny fifampiresana makasika an'izany aleo azavaiko antsipriany le tranga i vehivavy eo amin'izao fotoana izao affecté any amin'ny toerana désert be any no ny vadiny nanao partage tao amin'ny pejy zay misy ahy jereo nareo tsara zany tsy firarahina vehivavy zany fanaovana tsinotsinona reny mpianakaviana amin'izao fotoana sarotra izao indrindra ao anatin'ny fotoana zay anaovantsika examen tsika amin'izao manao examen ny ankizy amin'izao affecté disciplinaire zany io vehivavy io noho ny publication nataony vadiny zay tsisy ifandraisany amin'ny maha mpiasa-panjakana le vehivavy no mpiasa-panjakana fa ny lehilahy kosa dia olotsotra na assistant zany zay moa no ndraikitra sahaniny ato amin'ny sombavam-bahoaka fakano Christian naffectena disciplinaire io vehivavy io tsisy fahadisoana fa dia nampiarina aminy zay zavatra izay noho ny tsy fitovan-kevitra raha jerentsika raha atao banky tokana zany mitsipaka voaingana ny filoham-pirenena mbola tsy avy ray volana zay miteny ho an'olona rehetrarehetra indrindra nyreo ministra ireo zany no tokony nanatanteraka an'izay voalohany dia tsy painy zay fa mbola ataondreo zany io abus de fonction zay mahazatra andreo ka eto zany manaitra ihany ny vadiny filoham-pirenena zay miay andreo renindreo vehivavy reo misy ireo mpiasa-panjakana hiaran-tsindry ary mitondra faisana no afitsoko ny ministra Ramatoa ministra ny fampianarana ambony io dia isany io ka zay no lazaiko teo partage rehefa ny andro latsinainy maraina zao amin'ny fito nanao publication mahakasika bulletin précoché zay nahalany ny ben'ny tanàna Mahajanga ananako amanjatony maro ireo bulletin précoché ireo tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo dia nanao partage io olona io amin'ny publication zay nataoko dia ariva zany ny vadiny dia lasa naffectena disciplinaire hitanareo amin'izay tsy fananana fo rehefa nangataka io reny mpianakaviana io fa hoe mbola manao examen zanako fa mba mangataka ao amin'ny demande io nangataka demande zany nangataka zany izy hoe fanemorana ny fandehanana amonjy an'izay toerana iasany vaovao zay rehefa mba vita ny fanadinana amin'izao herinandro zay diavintsika zao tsy namaly taratasy ara-panjakana ny ministera ny fampianarana ambony fa tonga dia hoe tsy mahazo an'izany ianao hitantsika zany fa misy ny tsy fanajana ny antanatohatra
mahakasika an'izay resaka administration izay inina tao zany le izy dia nandefa investigation zao fikarohana eo anivon'ny ministère ny fampianarana ambony dia nazava reo fa hoe tsisy afaka manajanona an'io raha tsy ministre ny fampianarana ambony manamafy an'izay zany mba tsy ilazana hoe mamorona nisy ny fampiresako tamin'ny ben'ny tanàna zay tanankavana ny ministre ny fampianarana ambony zay saika manaraka azy amin'ny toerana zay alehany rehetrarehetra dia resaka zay mirahalahy ary nisy ny fifanarahana zay nilazako aminareo sao dia diso anareo hoe afakandro dia nisany mpanankorontana na tsy tia fihavanana na misetrasetra hitanareo tsara angambany nanaovan'ny ben'ny tanàna ny Mahajanga efa novonoy ny ben'ny tanàna io ny tenako fa tsy maty tamin'ny fotoana zay nanaovan'ny saritorana nitsipatsipaka tamin'ny tany zay mbola ozavaintsika eo koa moa ny makasika an'izay reny zavatra regny tsy akitra mandehandefa tany olobeny ray mpianakaviana iny ary efa misy volo fotsy maro mihoatrahy angamba ny zokoko mandeha any amin'ny folo taona izy dia nefa navita an'ireny fihetsika reny tsy mandehandeha ho azy fa famonona ahy satria raha nikasitanana azy aho zany dia efa tany atsy afahy amin'izao fotoana zay fampiresantsika fa za tsy nanao nininina nefa na izanina tsy zany nisy ny fanantonako ny ben'ny tanàna eo amin'ny andro folo angamba ny folo andro lasa zay fampiresaka zay mirahalahy dia nambarako izy tena nitsotra zao no nanana initiative ndresaka an'izany tamin'ny ben'ny tanàna tsy mampenatra ahy zany hoe aleo atsahatra ny fifanenjehana na ny provocation nataony andaniny sy ny ankilany satria mariana za tsy mahazo miakatra aminay no amanjerin'izy ireo fa ny Facebook sy ny page Facebook no ampiasaina fa za tsy manana média ankoatran'izay ary tsisy média mandray any député afakandro zany eto atapy-tanàna ny Mahajanga aleo avela zay fa hifantoka atsika amin'ny fampanosoana ny tanànatsika fa zahay mba hitondra antsara brikinay amin'ny fampanosoana ny tanàna ny Mahajanga amin'ireo relation zay mety anananay ahafahanay manampy anay fa tsika tsy tokony hiady intsony fa tokony fampanosoana no tokony atao dia mba hanaporofonana zany ajanona ny provocation rehetra dia hitanareo angamba ny reny afaka nanao interview tsara zao taminay nao manjery ny ben'ny tanàna voalohany zao tao anatin'ny telo taona dia nefa zay zavatra zay zany lasa ikorontana indray mandeha satria za tsy possible mihitsy ny anaiky ho an'ireo mpiasam-panjakana zay naovana antsonjaya amin'ny toerana misy antsika indrindra manerana amin'ny Madagasikara dia izay no nahatonga ahy zany ny alatsiny ny alanenina ny tady fomba rehetrarehetra natao zay ahafana mandamina an'ireo raharaha zay mampisaringotra ny ministre ny fampianarana ambony mba zavatra tsara no hisy eto Mahajanga zanaky Mahajanga tokony modely mahay mahay miara-monina mitsinjony vahoaka miasa tsara madio zany no zavatra ilainay kanefa tsy zay no zava-misy fa mifanohitra amin'izay ka eto zany dia mitondra ny alaheloko zany ary koa mitondra ny feon'ireo olona ireo zay tsaratra ny tsindra azo lena afitsoko ny zavatra atao ny ministre ny fampiarana ambony zay zany makasika an'ireo abus zay nanenjehany bianco azy azonareo tsara nisy ny taloha nisy amin'izao ny taloha hoy aho tamin'ny 10 août 2022 zany fa nisy ny convocation tany amin'ny 2023 décembre 2023 zany nisy raha hafa koa izy ankoatran'izay fa zay moa zany tsy ho resaiko eto fa ny 2022 no ambarako anareo satria zay no nazavaiko nalefako tamin'ny titre teo ary sy hitanareo angambany izy igny teo dia ny resaka favoritisme inona moa no atao hoe favoritisme ny atao hoe favoritisme zany kiantrano antrano raha mbola taleny DSP izy io faculté de droit et des sciences politiques io zany dia efa natarafana zay resaka kiantrano antrano zay izy ny tale ao ny havany rehetrarehetra ny mpiasa ao izy mbola tsy ministre io rehefa nanokatra ny sampana EDSP izy any amin'ny faritra Sofia any Antsoy dia ny raha vaviny zany no nataony tale ao moa ve tsisy manam-pahaizana ao amin'ny région Sofia tsy misy olona raha misy manam-pahaizana maro ato amin'ny faritany Mahajanga dia avy any amin'ny région Sofia ny manam-pahaizana rehetrarehetra tsy maintsy hitanao ao feno satria reo betsaka reo mianatra ihany koa tsy zay ny zava-misy ao fa fianakaviany no tale ao ohatran'izay koa ty Mahajanga koa rehefa nommé ministre izy be dia be reo professeur manam-pahaizana ao fa mampalahelo
rehefa zay ny olona manana kankay amin'ny ben'ny tanàna moa zany a ialako tsy neto misy professeur za tsy hanonona ny anarany a tena mpiaradia akaiky ny ramatoa ministra tena namany akaiky moa zany mifampina manta sy masaka rehefa tonga ao moa zany ny ben'ny tanàna moa rehefa niara-niasa amin'ny ramatoa ministra ihany koa dia écarté zany eo io olona manampaizana anankiray be dia be ny professeur zay nge le resaka favoritisme naka trano an-trano e olona tsy ala hotera no ataonao talia ao amajanga satria anadainao zandrinao zay zavatra zay zany a tsy mety zay a enjehiny lalàna zay le lazako aminareo hoe tsy hoe za ory avamanana hoe fianakaviany ihany no recruteny eo fa apetraka amin'ny fanontaniana hoe tsisy olona mahay ve atao anatin'ny faritany majanga raha tsy fianakavianao irery ihany miala tsiny amin'ny fianakavianao raha rahampirenena ny resaka eto fa tsy hoe tsy fitiavako anareo raha resaka tsy fitiavana izy tsy mitombona satria ny fiaviana raikitsika ary mifankalala ihany koa fa zay zavatra zay no manimba nyty firenetsika ty dia olona ao anaty tranonareo ihany ve no mendrika recrutena amin'io départementa io zay zavatra zay zany apetraka ho fantatra anareo ho fantapoko ho fantam-pirenena fa tsy mety tsy mampandroso an'ity firenena ty satria misy olo na tsy ala hotera izy na tsy mérité amin'ny poste anankiray fa rehefa fianakaviana na karazana anankiray na fifoko anankiray na fivavahana anankiray dia tsy maintsy ho raisinao ho mpiasa-panjakana raikitra zany zavatra zany hita ao amin'ny ministère amin'ny finance publique hitanao zany amin'ny ministère rehetrarehetra reo ho an'olona tompona andraikitra fa tokony ravaina amin'ity firenena ty ary tokony ampitoviana ny zaza malagasy rehetra fa tsy misy asiana tombony ary siasany zany atao tsinotsinona hitatsika amin'izay misy ny abus misy ny favoritisme zay no nanenjeha ny fanjakana azy ka eto ao manaitra ny premier ministre lehibe ny gouvernementa amin'ireo abus maro isan-karazany zay isan'ny manimba endry kokoa amin'ity fitondram-panjakana tya zay tsy misy manitsy hatreto ka alohan'ny amaranako an'izay chapitre makasika an'izay ramatoa ministre izay zany dia tiako zany ny manao antso amin'ny vadiny filoham-pirenena ho an'ireo renim-pianakaviana sy ireo vehivavy indrindra mitondra faisana no afitsoky nio ramatoa ministra ny fampiarana rambony zay moa zany ny makasika azy azadinotsika fa ny politika mpanjakana dia mila fampandrosoana izany hoe na tsy mitovy hevitra aminareo zahay tokony afa miara-miasa aminareo matoa nisy ny pétition iny na fanangona tsoniana tao ny fangatana ny fanesorana anareo tsy ala hotera anareo ary ambarako amin'ny fomba ofisiely eto isany anao pétition zany ny tenako anao soniany koa ho fanampin'izay tsy hoe député maro atao anatin'ny fitondrana mangataka ny fialanareo dia hoe zany niditrano koa efa fantako ianareo zany fa tsy ala hotera n'izay toerana zay satria tsy afaka mamaly ny filany firenena ahoana moa ny olona anankiray atao coach aty nefa anao tsy afaka hiara-iasa aminy hoahy moa zany amin'ny fanoherana zahay fa ho an'ireo zay olona miara-dia amindreo izay victime sasany tratrany affectation nefa manoana fitondrana ho an'ireo député maro zay voasakana ireo mpiasa-panjakana zay mahazo menasy zany rehetra izany dia atarafanao an'izay fomba fiasa zay tsy mety zay ka izay makasika an'igny tsy fantatra anareo zay zavatra zay tsy maintsy ho publieko eto antotaratasy makasika ny fanenjehana teo anivon'ny bianco ampahafantariko anareo zay misy an'izay taratasy zay zany tsika mahafantatra an'izay ireo afera zay anenjehana azy amin'izao fotoana izao ampahafantarina atsika fa tsy zavatra fironona zany fa zavatra iainana sy misy ny faharoa za tsy dia valampatra-firy fa kosa tsy maintsy ambarako ihany mety gaga zany hoe inona moa ty zavatra ty ny olona rehefa tsy afaka miresaka aminao zany mikatso zany ny fiarah-miasa mikatso zany ny fampandrosoana amin'ny faritra anankiray mbola misy afaka milaza ve eto tsy misy an'izay resaka abus zay ataon'ireo mpitondranay ireo mahafantatra an'izany ireo mpiasa-panjakanareo ohatra amin'izany raha ohatra ka iresaka ao mahakasika ny fomba nisamboranahy izy moa no nanome baiko ireo ministre roa reo ny ministre coach ato amin'ny région boiny tsy ara-dalàna ny fomba nisamboranahy tamin'iny élection iny solombavambahoaka manana immunité parlementaire ary ao anatin'ny session zay tsy azo samborana ny solombavambahoaka raha tsy manao zavatra flagrant délit na tratram-bodomby inona moa ny zavatra nataoko fa zaho ny provoquena olona anankiray candidat dia izy ny tsipatsipaka ao dia avy hatrany ny sampotra ny
ireo force tamin'izany fotoana izany na tonga ay voasambotra tsara dalàna zany izy ary no nanome baiko filoham-pirenena ve ny premier ministre ve non tsy marina zany ministre zany nanome io ary io ministre zay olazay koa ministre en sport izy no nanome baiko andreo lehibeny mpitandro filaminana teto fa tsy maintsy samborona afakandro fa maninona afakandro tsy samboronareo inona ny atahoranareo ny afakandro maheno zao manan-tsofina zao ianareo samby ianareo ihany no mitatitra an'izany amiko aty mahalala an'izany ao ahoana moa ny mpiasa-panjakana terenao anao tsy mety mahazo point anao amin'ireo lehibenao reo fa kosa image ratsy zany ho amin'ny firenetsika satria mila fitoniana ny firenena mila fahaizana mitondra ny firenena fa ny olona zay corrompua ny olona zay tia manao abia mietraketraka tsy tokony homena fanjakana satria rehefa mahazo fanjakana dia zao hitanareo amin'izay ngamba ny tataratra amin'izay fa misy antsindry atao amin'ireo mpiasa-panjakana reo sy ny fampitahorana affectation ho an'izay tsy manaraka baiko ray zay inona koa moa niendriky ny abus mihoatra an'izany isaky ny ministre tonga zany tsy maintsy tonga eo reo lehibe ny force za aloha tsy nahita fa raha diso aho hitsinareo hoe ny général manatitra ministre isaky ny ministre tonga eto ny reo généraux reo na polisy na ny gendarmerie na ny miaramila tsy maintsy manatitra azy gaga sy talanjonao raha nahita an'izay raha zay hoe fa pouvoir ohatra ny ahoana no afahany ministre zany aterina ireo olona ambony ireo sanandro rehefa mivezivezy aty abus daholo zany zay tsy mety matory ao napetraka ambony tsy tokony andeha hivezivezy anatitra anao any isaky ny anao tonga eto ray zay ny faharoa ankoatran'izay tsy dia hidirako moa fa hitantsika ihany dia na andeha nety volo ve anao raha dia andrasany amoregy amin'ny quartier zay misy anao amin'ny tanàna zay misy anao zaho eto mandeha tsary nisy garde du corps na ray mbola mandeha foana amin'ny toerana rehetrarehetra zay andehanako nefa zaho olo fidy manana droit amin'izay fa tsy manao an'izay fa ny tena lehibe amin'izy ireo dia zao so dia gaga anareo inona koa moa tonga avany afakandro amin'izay fa mba te ilazako fotsiny hoe misy abus zay ataony io ministre io miala tsiny miresaka an'izay fa zavatra tena niainana vao 3 andro zay angambany fa manana vidéo tsika makasika an'io ary tsy maintsy ho ampahafantarina antsika ho asiako vidéo maneho an'io etraketraka ataon'ireo olona zay miaradia amin'ireo ministre zay olazaiko eto olona fiarovana olona malfaiteur fiarovana olona enjehiny fanjakana dia hitsanganandreo mitsanganareo ary mirahinareo miaro any olona zay navanona loza io tsy nanao fa adisona eo anatrehan'ny lalàna io zany zavatra zany zavatra tsy fatao ny olona manimbazimba ny andrim-panjakana ny olona manimbazimba ny solombavambahoaka olomba fidy tsy zaho tsy zaho ako azava le zavatra sao dia ataonareo hoe zaho mahazaka zay zavatra ataonareo fa ny olona tsy mitovy dia nisy fitoriana natao nisy ny recherche nataony gendarmerie pirenena dia rehefa nisy ny andirecta natao moa zany ny baribary le olona tadiavin'ny fanjakana zany hita amin'io andirecta io dia ny sambory ny gendarmerie pirenena dia rehefa voasambotra io olona io dia niaran-tsangana ireo autorité zay lazaiko tao roben'ny tanàna ministre sy ireo olona zay mpandika lalàna amin'ny tanàna ty tsy azo atao ninninona niaran-tsangana niaro any olona io fa hoe ho aterina any raha pitso mandraka ty androany tsy hita io olona io ny tena loza dia zao tsy menatra mihitsy ny andriamatoa ministre manome baiko ny mpitandro filaminana fa aza samborona io olona io azadino fa solombavambahoaka no miatrika teo akaikinao ary namaly tsotra zao matoa ny olona anankiray samborona nisy fahadisoana vitany za ve présent io dia tsy mba matahotra anao hoe iaro olona mpandika lalàna olona zay mpanompa olona fantatra nefa nareo mampikarama olona manompa olona dia arovanareo ankitsirano zao dia ny tena mampalahelo amin'le izy mivoaka kalamanjana le olo hoe mbola tsy teraka ny olona zay isambotra amin'ny tanàna mahajanga teto ninninona nataonareo misy vidéo zany zavatra izany ka ho aseho antsika mba ho hitatsika fa misy an'izay fanakaramana olona sy fiarovana olona mavita heloka amin'ity tanàna ty izay anomezana baiko mpiasa-panjakana mpitandro filaminana maromarina kokoa mba tsy hanatanteraka baiko mba tsy hanao ny asany satria raha ohatra ka ho samborina eo zany dia ho affectena koa zany ireo zandaro manao ny asany zany ve dia fotom-pisainana olona zay mireprésente antsika eo anivon'ny gouvernemanta matoa olom-boafidy ataony an'izay zany dia dikan'izay malahelo izy misy olona ny fidy azy koa
ireo fianakaviana zay voakasiky ny heritreritra zay ataondreo nefa nareo miaro fa hoe tanàna ray hoe fiaviana ray zay zavatra zay no ahitsiko tsy mety zay Andriamato ministra tsy mety zay atolory io olona zay narovanareo eny anivon'ny gendarmerie pirenena fa azarovana tsy mety zay teo zao nahita maso nahita an'le vidéo teo koa zany ianareo zay manome baiko andreo mpitandro filaminana ambony ireo mpitondra ambony mba anatanteraka ny baiko zay ataonareo zay zany zavatra misy tia mahajanga jireo nareo an'izay na io ministra vehivavy io na io ministra lehilahy io tsy mitondra faisana ireo olon-dehibe ireo olona rehetrarehetra zay tokony hitondra anjara birikiny amin'ny fampandrosoana amin'ny faritany mahajanga fa izay neritreritra hanana ministra hamaolana hanana ministra afaka irepresentena hitondra fampandrosoana tia fanohitra amin'izay zavatra misy ny fanjakana foibe fa tsy mavavaolana ireo zay eo anatin'ny gouvernemanta avy aty mbola manampy afasarana hafa ka betsaka moa no niteny ahy nananatra hoe ajanony azatao atsika samby côtier io atsika samby musulman io atsika lazaiko aminareo za tsy ohatran'izany ambarako anareo za tsy ohatran'izany ny raharam-pirenena tompoka tsisy resaka finoana tsisy resaka fiaviana fa reto no resahana androany dia hoeninareo zany izy amin'ny fotoana zay fampiresantsika zao tsy fanenjehana io fa misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena eto mila itsy natara anty en direct zay nataontsika ty alohan'ny amaranako azy dia ny menasy nanaovana be dia be ny olona miantso be dia be ny olona mandefa message hoe tokony ajanona io zavatra ataonao io fa tsy mety hovahana daholo reo olana mandalo eto mahajanga fa raha tsy zany any amoronana dossier anao afakandro afakandro zany rehefa anao nio ampamoaka eo amoronana dossier dia bon inona ary ny dossier firononareo any afakandro raha ohatra ka zany nizaka nanontany eo zany dia ianao ne namono omby 50 omby vavy bon namono omby bon nambarako andreo alohany nanao ny direct aty zany aho mahafantatra inona zavatra tokony ataoko fa valiko fotsiny izy mba ho fantatra anareo so dia andehana corruption hafa koa nareo amin'ny préfecture sy ny tanantoratra zay andehananareo afakandro kristian tsy manana omby anankiray ary tsy nividy na omby anankiray fa afakandro kristian des collecteurs de dons mandray fanomezana mandray fanampiana dia mizara ny olona manana an'izay projet zay no manome ahya kolia dia afakandro mizara mivoaka amin'ny mahajanga zay no mba vitako amin'ny masolom-bavam-bahoaka fa tsy mpividy omby afakandro ary tsy mpamono omby aoka zava aminareo zay nametraka an'izay menasy zay hoe amoronana dossier makasika ny famonoana omby vavy afakandro kristian valiko regny fanakaramana ndregny facebookera sy compte fake am'izao aoka zava zay ny omby anankiray rehefa vidina dia mahazo autorisation na taratasy atao hoe FIB io dia ny tsy ny département anankiray zany no manome an'io fa ny fikambanany vétérinaire ny gendarmerie dia ny délégué koa délégué mpanjakana zay mandefa an'izay taratasy ny FIB zay certifié ndreo fa omby azo vonoina tsy za tsy miditra amin'izay na misy ny omby vavy zany certifié ndreo zany mazava ho azy mety efa tsy miteraka izay na atao hoe tamana afakandro dia mandray betsaka ny olona manome omby ahy ty zarao député ty zarao président mahazo ondry aho mahazo omby aho dia zaraiko amin'ny vahoaka ny mahajanga musulman non musulman dia samby mahazo an'izay fanomezana zay fa tsy hanavahana io omeko ny rehetrarehetra ao anatin'izay fatokisana zay efa misy amantonany maro no nazahoanaovako an'izay asa zay 5 taona zao manao an'izay collecteur de dons zay na avy any ivelany zany na avy eto an-toerana zaraiko amin'ny vahoaka amin'ny mahajanga zay no afantarana azy fa raha hoe resaka menasy no atao ahy makasika an'izay zaho tsy misitrika amin'izany ary lazaiko aminareo tsy miverina amin'ny zavatra ataoko izy io tanteraka soamantsara ny direct nataontsika na dia teo reo menasy zay nataonareo ary efa nataonareo mialohany zao zavatra nataoko zao sy ny publication rehetra zay nataonareo fa hamarinonareo rectifieonareo tsara ny publication atao raha mahita omby ray ny vonoiny afakandro anareo dia onerako 1 milliard zay omby anankiray zay fa ondry no namonoako ary vitsivitsy eo amin'ny 15 angambany no avy amin'ny député afakandro ka aza ho sorapotaka ny aty fa tsy corrompu mitovy aminareo fa mahafantatra ny ataoko aho ireo androm-panjakanareo
voafaritra amin'ny resaka famonoana sy fividianana omby. Tsy manambola an'izany aho fa ny relation nataoko mitady andreo vahiny maro isan-karazany ho avy aty Madagasikara ho raisina ny zavatra izay omendreo ny fanampiana zaraina amintsika satria mijaly tsika henatra zany ny firenena sahirana ny olona tsy mihinan-kena anatin'ny taona iray ireo tambanivoly ireo tsy mihinan-kena raha tsy indray mandeha ihany tsy mahavoavidy an'izany ireo aiza koa ma 80 000 francs zany 90 000 francs ny kilony hena tsy mahavoavidy an'izany ary eto zany ilazako anareo zay miteny hoe mamono biby ny musulman azavaiko aminareo ny indray mandeha isan-taona ny mpino silamo no mamono an'io dikan'izay tsisy fiantraikana amin'ny hena sy ny omby eto Madagasikara fa aza soketana ny finoana fa io afaka manao anao na afaka tsy manao zany omby ataotsika omby 500 na 700 na arivo vonoina anatin'ny andro raiky zany tsy problème zany efa kolotsain'ny malagasy mihinan-kena mba fantatrareo moa nareo zay manome tsikera reo firy ny omby vonoina ao Antananarivo ao isan'andro tsy latsaky ny 400 tête de bovidé vonoina ao Antananarivo isan'andro 400 nefa vonoiny musulman zany eto Mahajanga tsy mihoatra ny 500 isan-taona zany hoe andro ray fotsiny zany dia efa mahasolo anivo vaoaka ny Tananarivo renivohitra ny resaka eto fa tsy firenena malagasy indray manontolo firy ny omby vonointsika eto Madagasikara fa maninona tenenina foana ny finoana musulmane rehefa amin'ny fotoana famonoana resaka sorona amin'ny fotoana ny dibe ka zay zany ho antsika malagasy samy manana ny finoany tsirairay fa aoka ao anatiny fanarandalana anatanterana an'izany efa averti anareo association zay mpamono an'io omby io aoka anareo hijery tsara mba tsy hisiany zavatra ohatran'izao mba omby lahiny sy omby vavy tsy miteraka moa zany efa nataonareo moa izy io no ataonareo mba tsy hisiany problème zahay tompoko dia mandray fotsiny dia mizara fa tsy manana andraikitra ao anatiny famonoana an'io satria ho an'izay manana an'izay relation zay manao an'izay fa zahay tompoko dia mizara rano fisotroma dia mizara nofokena amin'ny tampihavanana mizara zay zavatra azonay atao amin'ity tanàna ty ataonay araka n'izay tratranay zay angambany no resadresaka tiako ampahafantarina antsika ary eto moa zao mananatra anareo foana ho anareo roa dahy azy takasiky n'ity zavatra ty hoe aza atao fatao ny miaro zavatra tsy mety ajanonareo ny fanenjehana olona ajanonareo ny fanimbana fiainam-pianakaviana ahoana moa zao olo affectena ho any ambanjany karama fa 200-300 000 ariary anao manofatrano eto Mahajanga satria zanakinao mianatra eto le olona zany mbola anofatrano koa any dia inona no hoaniny ka zay fanimbana fiainan'olona zay zavatra tsy mety tsy azo atao ajanonareo azo atao fatao engane io olona zay naffectenareo faran'olona affectenareo sy ampitahorinareo amin'ity tanàna Mahajanga ty eto makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy